Tsy nandray anjara tao anatin'ilay fiaonam-be mahakasika ny agaoa izay nitanterahana tao Addis Abeba i Madagasikara. I Madagasikara izay mbola miato aloha hatreto amin'ireo firenena mahazo tombotsoa ao anatin'izany mitondra ny heviny mahakasika io moa ny tale-panatanteraka avy ao anivon'ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires. Tsy nandray anjara antsika Madagasikara izay ataon'ny GEFP satria mbola tsy hita aloha izay vahaolana mikasika an'izy izao amin'izao fotoana izao satria miankina amin'ny fivoahantsika atao anatin'ny crise politika sy akatoakarena eto firenena. Na izany na tsy izany nanaraka akaiky dia akaiky an'iny fiaonam-be iny izay indrindra raha teo koa moa tsara fantatra ihany GEFP dia mpikambana ao amin'ny actif. Ny actif zany dia fikambanany orinasa mpanao lamba aty Afrika, African Cotton and Textile Industries Federation zany fikambanao izay ataon'ny GEFP. Ary noho izay dia anisany afaka nanaraka sy mahazo vaovao mikasika an'izay zavatra tapaka. Inona moa zany ny azoko lazaina hoe fanamby mipetraka ny AGOA. Ny AGOA zany ifarana amin'ny taona 2015 izay aloha ny fetra amin'izao fotoana izao mipetraka amin'ny AGOA. Nefany ny fivoarana mety ny AGOA na teto amintsika na tao amin'ireo firenena hafa tao Afrika ny betsaka afaka nahazo tombony tamin'ny AGOA dia hita fa mbola tsy nahafahantsika tonga amin'ny fandrosoana tena nikendrena zany satria zareo avy any Azia ka tsy toina afa-tsy hoe any Chine sy ny ohatr'izany tena mbola manana tombony be amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nahazo zany tsika le ampahana tsena ahafahantsika tena hoe matoky tena hoe manana ny toerana mahaizantsika eo an-tsena any États-Unis. Ka ny zavatra anisan'ny tapahana sy ny angaviana zany tamin'ny fihaonana tany Addis Abeba dia hoe tokony toy ny AGOA. Ka raha ohatra ka hoe misy n'izay fanapa-kevitra izay ary azo heverina fa izy dia ny variana zany mikasika antsika eto Madagasikara dia mba hifanonjo ihany koa ny fivoahantsika anaty crise ahafahantsika indray miverina mifampiraharaha bebe kokoa amin'ny mpandraharaha Amerikana izay azo lazaina hoe mba nakafy ihany ny vokatra avy aty Madagasikara satria araka ilay lazaiko teo fahaiza-manao ananantsika ary ny kalitao-bokatra avy aty Madagasikara zany anisany mba tena nakasitrahany zareo betsaka.